NG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tondra milalao ny fiainam-pirenena manao sorona ny vahoaka malagasy izay no mahadika ny fiantsika mampitondra-tena ny Andry Rajoelina sy Tsai Christian ankehitriny. Efa ho iray volana tsy mahatsangana governemanta nefa tsy olona vao mianadrara fa efa praiminisitra nateza indrindra teo amin'ny hafanapahana. Vokany mikatson-draram-pirenena izay maneho hevitra sy mitako ny zony bomba mandata-dranomaso ery famoretana no setriny. Fitondrana jadona sy fiampanimbazimbana izy ho fototra ny tsirairay no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara manoloana ny tranga teny Vontovorona sy ireo fitakiana samihafa. Manao ririnindasy sa tsy tsaroana ny mpitondra ankehitriny ary tsy mahay makalesona amin'ny tantara ihany koa ka mazava ho azy raha tsy mahomby amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy azo antenana intsony amin'izao fitondrana izao raha ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy hoy ny antoko tiako Madagasikara androany. Takin'izy ireo araka izany ny rosoana amin'ny fividianana sy ny famoahana ny didy ho fanatanterahana izany ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny. Ahina ifarana amin'ny volana septambra ho avy izao ny fepitaona farany ahafahan'ny sambo Merci Chips mijanona eto Madagasikara raha tsy misy ny faneken'ny fanjakana ny protocole d'accord vaovao ahafahan'ny sambo Merci Chips manohy ny fampisitrahana ny fandidiana maimaimpona ho an'ny malagasy. Tranga izay ahina ho hisy fiatraikany sy laza ratsy ho an'ny Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Any ivelany olona miisa 23 no namony ainy alina nandritra ny tifitra sy ny fanampoahana bomba nataona andeha tany amin'ny torapasika iray isan'ny be mpiala voly sy fandehanana ireo mpiasa mpanjakana sy olona ambony any Somalia. Ny atsipirindreo izao ankehitriny izao. Angavany indray tompoko lasy tompoko vavy ny sidiana ny tokantrano amin'ny tsy alina ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana anjony fampahalalam-baovao tahaka ny mazatra ny matoa andatsoratra no anomboantsika ny fotoana mpitondra milalao ny fiainam-pirenena manao sorona ny vahoaka malagasy izay no mahadika ny fiantsika mampitondra-tena ny Andry Rajoelina sy Tsai Christian ankehitriny. Efa ho iray volana tsy mahatsangana governemanta nefa olona tsy vao mianadrara fa efa praiminisitra nateza indrindra teo amin'ny fanapahana. Vokany mikatso ny raharaham-pirenena izay maneho hevitra sy mitaky ny zony bomba mandata-dranomaso ery famoretana no setriny. Matoa andatsoratra olona saina. Ny sitrapony vitany nefa ianao feheziny ilay fahafahanao tonitsainy mafeny ataony Andry Rajoelina sy Tsai Christian ankehitriny izay tonikirana andriambavilanitra iray izay. Vitandreo nampindramina ny fahefany tokoa ny sitrapony mahavita misahirana maka maro-boninahitra ary amin'ny 9,000 kilometatra ary mikorana sy mampiseho ny fahaiza-manao ny ao amin'ny fandihizana eo anatrehan'izao fahatapahan-jiro tsy fisotroana rano zara raha misakafo tsy fandriampalemana iaina ny vahoaka malagasy zao. Raha ny fisehoana ataony Andry Rajoelina ny amin'ireo firenena afrikanina tato ato izay toa fitaratra filamatra zany Madagasikara zany eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fampiadanana ny vahoaka ao aminy nefa indrisy. Raha ny zava-misy tokony hijery fitaratra ireo mpitondra anongo tena sao manonofo ny mpanara-baovao ka tsy mahita ny tena zavatra iaina ny vahoaka amin'ny andavanandrony. Ny vahoaka aloha efa nanongo tena teo ampiandrasan'izay mpitondra azy anongo tena izay. Manongo tena satria menatra fa mipetraka amina firenena voakilasy ho isany manan-karaina indrindra na ankibon'ny tany io na ambon'ny tany nefa ny vahoaka ao aminy fadiranovana mahatra indrindra maneran-tany zara raha misakafo sy mahefa ireo andraikitra takiny ny fiarahamonina amin'ny maharay aman-dreny azy ireo ray aman-dreny vokatry ny fananana mpitondra tsy mahay mitantana. Manongo tena ihany kosa satria mahatsiaro voafitaka teo anatrehan'ireo fampanantenana maro nanomboka ny taona 2012 sy tamin'ny fampelezakevitra tamin'ny taona lasa na ara-tsosialy io, ara-politika, ara-toekarena hatramin'ny ara-panatanjahantena. Fa asa na arak'ilay fiteny hoe rehefa vony ilany omeo azy koa ny iray fa manongo tena tanteraka ihany koa ny rehetra eo anatrehan'ny hoe olona efa ny andraikitra ny toerana maha-praiminisitra efa nanomboka ny volana Jona 2012 mbola eo mandrakandroany.
izy eo tsy olana raha nahay sy nampandroso fa ny mahazendana aty amin'ny fahaen'ny taonany tsy mahavita mahatsangana governemanta efa ho ray volana zao. Raha zazy zany eny taona zany efa mahay mandeha irery tsy mila tantanina. Eto nefa firenena no entina asa ho ny mpanara-baovao ataon'izy ireo kilalao toy izay zaza izay tokoa ve? Toa laim-panahy ihany ilaza hoe teny izay mihitsy satria ny zaza no tia andrakandrana, ny zaza no tsy mahafantatra ny lalakizorany sy tsy mahatsinjo lavitra fa mila ny ray aman-dreniny. Tsy Christian sy Anne Rajoelina izay raha ny hita asa na tsy mitsinjo lavitra na tsy mahavita mitsinjo lavitra eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ohatra amin'izany ty fifidianana be ny tanàna ity, tsy hoe natao mialohan'ny fotoana fa efa fantatra tamin'ny 10 taona lasa fa amin'ity 424 ity tsy maintsy ho tanterahana zany araka ny voafaritry ny lalàna. Saingy noho ilay fahaiza mitantana manara-penitra na emotro zany na efa tamin'ny volana janoara aza no lany fempotona ireo be ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna, ary asa na ho raikitra na tsy indray io amin'ny 1 Desambra io. Gouverner c'est prévoir hoy ny fomba fiteny. Eo izay fifidianan'izay fa ity vatsim-pianaran'ny mpianatra ity ihany koa efa fantatra fa mila aloha ara-potoana noho izany ankina ny fianaran'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Zony amin'ny mampianatra azy manovy fahalalana eny amin'ny ambaratonga ambony no notakiny fa tsy filambotsiary na zavatra fironina. Tsy misy zava-baovao fa efa fantatra vao nandray ny fitondrany Anne Rajoelina sy Tsy Christian ny amin'ny hoe inona no adidy amanandraikitry ny fanjakana eo anatrehan'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Fa de tsy voaloha ra-potoana ary ilika amin'ny hoe tsy mora ny famoahana volam-panjakana sy ny fikirakirana ny antota taratasy-panjakana. Mahatonga ny mpanara-baovao ilazany amin'ny hoe fangatsy nareo saminareo ihany no ao, maninona no tsy namoraina sy ny amin'ny hoe nahoana no tsy natao mialoha ny fikirakirana izany raha fantatra fa sarotra sy ela vao tafavoaka, sa ilay ho avoaka mihitsy no tsy misy ho ny fanontaniany ny mpanara-baovao. Eto amin'ity firenena ity tatao anatin'izay entony izay na iza mitaky na inona takiana dia ery famoretana no valin'izany, fandratrana, fisamborana. Niaran'izany ny kandida ho filoham-pirenena, solom-bavim-bahoaka, olon-tsotra, mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ka asa izay indray no manaraka ary mandra-pahoviana ho ny mpanara-baovao. Misy farana nefa fa ny zava-drehetra ho ny finondra malagasy. Andray vahiny makasika iny etsika teny vontovony iny isika rehefa avy eo fanoizana ny fampahalalam-baovao aloha dia anaisitra tanteraka ilay fiandrianam-pirenena efa voazimbazimba nanomboka tamin'ny fananan'i Madagasikara mpitondra tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ny fifanarahany Anne Rajoelina sy Frantsa mahakasika ilay base militaire ao Diego. Ny fananana io base militaire io izay mametraka antsika amin'ny toerana tsara indrindra maneran-tany amin'ny lafin'ny fiarovana ny géopolitika. Anamafy ny fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena indray ny fifanarahany Anne Rajoelina sy la Frantsa makasika ilay fanavozana amin'ny base militaire ao Antsiranana hoy ny mpanao politika. Momba io izay antony fionana matetika io amin'ny filorotota tatoato hoy ny fanazavana. Hitantsika tsara ny raharaha ils et passent fa hatramin'izao tsika dia tsy mety mahita marimaritra iraisana zany amin'ny frantsay ny amin'ny hoe miverina amintsika marina ve ny ils et passent sa misy ny ataontsika hoe cogérance. Raha tsaroantsika tsara ny gouvernement ny régional mampianina dia ny teniny amin'ny hoe cogérance. Tsy nisy transparence zany satria tsy fantatritsika hoe inona ny tombony azo ny Madagasikara tao anatin'ilay politika na cogérance. Teo indray zany tsika hoe restitution totale. Tsy hitantsika ndreto ny résultat inona ny restitution totale nataon'Andriamatoa Rajoelina makasika ny ils et passent zany ho resahantsika eo. Mazava loatra zany fa matoa tsy mitohy ny fitakiana ataon'Andriamatoa Rajoelina. Matoa Andriamatoa Rajoelina mbola miazakazaka miaona amin'ny Macron no ny antony izay tsorinety hoe raha problème énergétique zany ve no andaniana fotoana i Andriamatoa Rajoelina mihitsy no nanafoana ny contrat ny Eiffage izay frantsay izay ve no andaniana fotoana ho any Paris. Za zany tsy matoky loatra an'izay lafin'izay fa miditra indray zany tsika ao anatina fiaraha-miasa fiaraha-miombonantoka vaovao ary manahirana ao anatin'ilay izy dia hoe ny fiandrianam-pirenentsika foana no voahitsakitsaka ao anatin'izany adevitra zany. Maninona ny hoe ny fiandrianam-pirenenantsika foana no voahitsakitsaka tsy adinitsika fa frantsay Andriamatoa Rajoelina. Manana tombony goavany Madagasikara amin'ny fananana io base militaire io izay mametraka antsika amin'ny toerana tsara indrindra maneran-tany amin'ny lafin'ny fiarovana. Isan'ireo nikasa iray asa tamin'ny Malagasy ihany koa i Washington nandritra ny fitondrana teo aloha saingy tsy tanteraka noho ny antony maro. Antony mahatonga ny Frantsay mitady ny fomba rehetra hifehezana azy amin'izao fotoana izao.
zahatra mitranga am'izao fotoan'izao zany dia ataon'ny frantsay mihitsy ny gouvernement frantsay ny azahoana ny base io hipetrahany eto Madagasikara. Tsara aloha ny analany malagasy fa tena base stratégique mihitsy io zany amin'ny lafiny géopolitique mondiaux. Ny antony zany dia ambony kelin'io amin'ny 450 km mialan-dego ny atao hoe Diego Garça izay misy ny toby américaine dia ny américaine tamin'ny andro Marc Ravalomanana nangataka fiaraha-miasa no saika haka an'io base militaire au Diego Sérieuse io zany dia tsy tanteraka moa zay taty aoriana zany no ny antony mety tsy fitovik-hevitra teo amin'ny lafiny hoe inona ny tombony azon'ny Madagasikara manoloana ny fampiasana an'io base io. Io base ny Diego Sérieuse io arak'izay voalazako izay hoe stratégique dia tena manana ny toerana maizy azy ary manana ny force an'izany. Raha ny Diego Garça zany manao intervention any Proche-Orient dia adiny ray sasany. Fa raha ao Diego Sérieuse dia eo amin'ny adiny ray. Nalatsaka kely aza dia afaka manao intervention zany amin'iny zone ny Proche-Orient iny. Zay zany anisan'ny maha stratégique satria amin'ny lafiny logistique, amin'ny lafiny budget, amin'ny lafiny contrôle suivi dia manana ny toerany zany io base io. Raha ivirenana vola mitetina 3 hetsy euro no natokana navaozana ny base militaire izay vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny tafika frantsay sy malagasy ary mifankatoavany Andrajoelina sisa no andrasana amin'ny fanavaozana azy. Fitondrana jadona sy mpanimbazimbana ny zo fototry ny tsirairay no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara manoloana ny tranga teny vontovorona sy ireo fitakiana samihafa. Manao ririn-dasa tsy tsaroana ny mpitondra ankehitriny ary tsy mahay makalesona amin'ny tantara ihany koa ka mazava ho azy raha tsy mahomby amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy intsony ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahafahana mitaka ny zo fototry ny tsirairay amin'izao fotoana hoy ireo solombavambahoaka amin'ny Madagasikara. Raha isan'ny teboka amin'ny matimatesa ny mpitondra amin'izao fotoana ary antony fitakiana tamin'izany ny fahalalana maneho hevitra ny demokrasia sy ny maro hafa efa tonga amin'ny fitondrana jado ny sika ankehitriny. Manao ririn-dasa tsy tsaroana ny mpitondra ka mifanohitra tanteraka ny nambara sy ny atao hoy ny fanazavana. Reto mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao reto indrindra no niseho nanangana zany kianja demokrasia zany tamin'izany fotoana ho faneho-kevitra fa rehefa tena nahazo fitondrana izy dia nanidy an'izany nataony voalohany ary nataiza na aiza afa-tsy ny ety ambany lavarangana ohatr'izao rehefa miresaka amin'ny interview dia tsy misy tsony izay fahalalahana amin'ny faneho-kevitra izay eto Madagasikara. Tsy vitany hoe tsy misy intsony fa pitika kely oatra n'iny fotsiny efa mampigadra izay miteny rehetra na izy ka raha resaka faneho-kevitra ny resantsika samy manana ny endrika nanehoany an'izany le resaka mpianatra tsika laza ny heviny ny mpianatra maninona moa izy raha navelany laza ny heviny teo rehefa vita nge ny heviny mody izy fa ilay faneho-kevitra ny toerana ara-miaramila lasa mitarika amin'izao korotana isan-karazany izao lasa mitarika amin'izao fifandratrana izao na inona tenenina dia tao anatin'io sakorok'io no naparatra n'ilay olona. Ny antony voalohany dia satria efa zavatra tokony efa voasoratra ny amin'ny vola tokony hivoaka amin'ny ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ireny dia tsy tokony hamoronana an'izao antony tsy mitombona rehetra zao na ho an'ny ministra mpisolo-toerana io na solotena mpanjakana iza na iza hoe tsy ireny ny tokony famaly amin'ny mahasolom-bavamboaka ny tenenana an'izay satria sady eo ny hoe mananjanaka toy ireny isika fa tsy toy ireny ny fomba famaly azy fa tena valiborainginy ireny fanaovana tsinitsinina ny olona efa maratra ny olona efa tsy misitraka an'izay zony dia mbola toy ireny nanaovan'ny solotena mpanjakana atao hoe ministra mpisolo-toerana ny valiteny boraingina omena n'ilay mpianatra sy ny mandeha tadifa manana havany ireny tokony mampitatsika fa atsika manana hevitra natiny hoe zao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zao ny olana nisy ahoana ny fomba namahany fitondram-panjakana tamin'izany fotoana ny olana zay nisy tenenareo amin'izao fotoana zao manahoana ny fomba famahanareo azy maninona no miverimberina ny olana na ny olan'ny famatsy ny herinaratra jirama na ny olan'ny mpianatra amin'ny resaka fandoavana ny vatsim-pianarany dia apetrapetraka rirarira ary tonga hatramin'ny fandratrana taony tena zava-doza tonga hatramin'ny fandratrana ny olona efa tsy afaka misitraka ara-potoana
ny vatsim-pianarana zay efa zony no mbola ratraina dia lazaina ndray fa maheritreritra ilay mpianatra inona no ataonareo any efa dikainareo ilay franchise universitaire efa tsy voalohanareo ara-potoana ny vatsim-pianarana mpianatra zay zony dia ianareo indray no mahavava mampalahelo raha fehezina mefitra ho azy samirery ny firenena amin'ny mpitondra ankehitriny mpanao politika firaisamonim-pirenena sy nisambatan'olona fehezina tsy hiteny na hitaky loza miatra ho an'ny firenena ankilany io fanampianam-bava ny rehetra io ny fanazavana ary isan'ny anto amin'ny mampikororoso fahana ny firenena ihany koa izay tsy fahaiza-miaino izay mifandraika amin'ny zavan-trangy iny sy fanadiajiny iny dia manambahiny fampalam-baovao amin'ity alina ity Stefano filohan'ny mpianatra eny Vontovorona miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalam-baovao ny kolo fanontaniako voalohany avy hatrany ahoana ny efa nisy ny fanambarana nataon'ny ministra mpisolo-toerana mahakasika ny zavan-tranga ny fitakina ny fitokonana nataonareo ahoana ny fahitanareo an'izay faly miarahaba ny madame Hilary raha ihany koa antsika rehetrarehetra ny tokantrano ao ary misaotra ny Kolo-TV nandrainay andro any ny mahakasika ny fitakiana izay ataonay ny Vontovorona dia tsara ny manamarika fa zavatra telo no takiana eny ao anatin'izany ny resaka bourse ny resaka fotodrafitrasa izay ao anatiny ny WC sy ny douche ary ny jiro sy ny rano ihany koa ny resaka wifi izay tena ilainay eny amin'ny sekoly amin'ny mampianatra ao injenieranay mahakasika ny resaka fitakiana raha ny taky zahay nanomboka ny talata tsy hoe tsy ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sainay dia nidina an-dalambe izahay fa efa nandeha ambaratonga maro izahay vao niditra tamin'ny resaka fidina an-dalambe tao anatin'izany ny fifampiresahana atao hoe intelo taona teo ny hainy foana izahay nambara voalohany fa aorianan'ny 7 juin izahay no mivoaka ny tety andro ahafahan'ny mpianatra mandray ny vatsim-pianarana nisy nefa ny fandamina sy fifampiresahana ary ny haino izahay nanaiky indray izahay fa semaine aloha amin'ny baka izany hoe ny volana jolay efa vita daholo ny paiement anomboka ny paiement azafady inona nefa ny arahana hita aloha amin'ny baka mbola tsy nisy na calendrier azy dia tao anatin'ny fitakiana izay nataonay ny alaka misy teo iaraha malala angambany fa nisy namana izay tena naratra mafy voatifitra eo amin'ny tarehany elanelana 5 metatra tompoko no nitifirana azy lacrymogène anananay proof anananay sary zany fa tsy araky ny feo miely fa hoe caoutchouc fa lacrymogène ny viziana 15 mètres izany na tonga ny tarehany namanay vaky misy vaky ny tola tarehany ny masy mbola tsy mahita hatramin'izao miala daholo tony ambonin'ny tetamasiny tony mbola ao amin'ny hôpitaly ao izy afaka jerena tsara idirantsika bebe kokoa mahakasika le namanareo naratra rehefa eo fa raha tsy diso izay foana ny olana mahatonga anareo manao fihetsiketsehana eny équipement vatsim-pianarana ny resaka infrastructure mbola tsy nisy mihitsy ve fanamboarana na hoe fifanarahana nataonareo amin'ny ministera tompony andraikitra mahakasika an'izay araky ny nambaran'ny monsieur le ministre mpisolo-toerana tamin'ny fanambarana nataony farany dia nilaza izy fa ny olana amin'ireo mpianatra 3 ny resaka doublon sy ny sisa ny olana matara ny vatsim-pianarana eto izay tompoko dia manambara fa ny olana anomalie ny resaka doublon dia efa nisy hatramin'ny 5 taona mahery tany io foana ny olana anatin'ny vatsim-pianarana dia mampanontany tena hoe fa maninona no raha misy ihany ve teknisianina mahafaha olana io raha tsy misy maninona raha mitady tena olona mahafaha ny olana io sa ve fikafika ho atao mihitsy izy ho fanahinina ahafahana manataraika ilay vatsim-pianaran'ny mpianatra zavatra mahavariana ankehitriny dia nivoaka omaly mantsy ny tety andro ahafahana mivoaka misarany vatsim-pianarana io tety andro io dia manomboka amin'ny 8 dia mafarana amin'ny 27 septembre eto izay tompoko dia manamafy fa izahay zao dia efa nisy ny fotoana nandraisanay bourse io fizarana bourse io anatin'ny herinandro dia vita daholo ny 5e année première année amin'izao fotoana izao nefa zaraina anatin'ny 2 volana io zavatra io inona le antony tsy zarana an'io anatin'ny herinandro mahakasika ny fotodrafitrasa indray nambarany fa efa misy ny tetibola ho atokana ho amin'izany sy ny fanomboana izany zavatra any koa dia tafiditra anatin'ny fitakianay satria efa nampanantenana ihany koa izahay fa atomboka tsy ho ela fotodrafitrasa
izay efa zarizary efa tsy saza ny mpianatra eny amin'ny polyteknika votovorona intsony tena kelanao hoe ny mpianatra zao a raha miditra ao amin'ny toerana fivoahana ny any ambany dia misy tompoka izany hoe mitondra helo satria miteteny raha maloto avy any ambony misy izany eny amin'ny polyteknika votovorona mandraka ty nefa ny androany mbola tsisy ny asa fanamboarana ka asa hoe ary ny tranomoa efa ve izahay ny votovorona sa mampanontany tena ihany mbola tsisy asa mitomboka ihany tompoka anay aloha zany mampianatra anay a vatsym-pianaranay a latsaky ny 7 € tena kely de kely ary a tsy sahazana intsony izy io kanefany a tena ilainay satria marobe ne zahay ny velona amin'io hoe ny 80% ny mpianatra ena votovorona ne ka zanaka ratsy daholo juste avariny ny afaka alefan'ny ray aman-dreny de io vola io sady ikarakarana fianarana amin'ny resaka impression sy ny sisa ilaina rehetra kojakoja amin'ny fianarana no afahana mivelona kely betsaka ny mpianatra ny miditra de hoe raisina aloha amin'ny bourse amin'izao nefa ny raha mahita efa hiditra 8e mois tsika 8e mois mbola bourse 3 mois voaray ny makasika ny hoe ny fahitanay ny resaka teti-bola fanjakana fandaovana vatsym-pianarana iny angamba tsy hidirana lalina fa ny zavatra mazava fotsiny de hoe tokony efa hipetraka araky ny voalazan'ny filoham-pirenena tamin'izany ny vatsym-pianaran'ny mpianatra rehetra ary tokony tsy hisy olana ny famoahana an'io kanefa izao de tena arirariry izahay eto zao de mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana mba zarao amin'ny rariny re tompoko le vatsym-pianaranay tena ilainay izy io matoa anaovanay sorona ny tenanay a isan'andro zao iverenasika mikasika ilay namanareo naratra nandretsy ny fihetsiketsehana naratra mafy araky nefa natsidika anao teo ihany manahoana aiza ho aiza nareo amin'izao mety hampembotra anareo ve ny tranga tahaka ireny satria efa mazamazana ihany raha ny fitantaranao sy ny zavatra hita moa zany nahazo ilay mpianatra ny tolona moa matoa natomboka de nikeny mpianatra 503 io efa maro loatra ny zavatra tsy mety ny zavatra mihoatra ny rariny eny anivon'ny sekolinay averika any hoe hiditra amin'ny fahavalo amin'ny volana isika zao 6 volana nefa ny normalement ny année scolaire bourse 3 volana ny voaray de ho aiza zany ny fotoana azahoanay ny bourse iam-bolana ambiny izay no mahatonga anay ny tolona manao viveriny aina mirahina afahana mahazo mitaky mijory zahay hitakina ny zo amin'ny mampianatra anay io namanay moa amin'izao de voafy ao be felatanana zao tsy vita misy party amin'ny tarehany tsy vita ao amin'ny asera de aoentina evacuena ao be felatanana de amin'izao zany izy somary avezivezy eo rehefa mijery masony de ao amin'ny asera rehefa mijery ny taolana vaky amin'ny tarehany de ao be felatanana ola avy ao zao tsika miteny zao manoloana zay rehetrarehetra zay ahoana fahitanareo ny fihetsiky mitondra satria tsy ny eny amin'ny polyteknika vontovorona ihany fa tahaka ny eny amin'ny anjerimanontolo eny akatso misy foana zay fampiasa-kery zay raha tsika malala zany misy foana ny maratra misy ny voasambotra ny voadatroka ahoana fahitanareo ianareo mpianatra nefa no hoavin'ny firenena ingénieur rapitso ny mpianatra eny amin'ny polyteknika ahoana ny fahitanao an'izay ny makasika ny namanay naratra aloha somary idirako kely farany ny tolona izay nataonay tompoko de ambaranay mazava fa ny raha izay nilatsaka teo amin'ny taninay de raha mpianatra raha mitovy aminay ihany iny teo amin'ny tany masinay ary eto de ambaranay mazava fa mitoy ny tolona izay ataonay raha toa ka tsy misy ny fiovana izay makasika ny tety andro fizaran'ny vatsym-pianarana averika any hoe tamin'ny taona izay tsy ela akory natongavako tena amin'ny polyteknika votovorona anisan'ny nandray an'izany vatsym-pianarana zany nahita an'izany fa anatin'ny herinandro fizarana ny vatsym-pianarana io raha 3 volana no omenareo anay eny amin'ny polyteknika votovorona dia ataovy anatin'ny herinandro ilay izy raha andrasinareo 2 volana dia fenoya ilay embolana izay zoanay no mitaky azy satria anatin'ny tao-pianarana de mananjo izay sitraka ny vatsym-pianarana 6 volana tsy izay ihany fa mila fanomboana izahay amin'ny asa fotodrafitrasa efa nampanatenainareo anay ary eo ihany koa ny connexion izay tena ilainay amin'ny fianaranay ny makasika ny resaka fitondram-panjakana araky ny fanontanianao teo dia manao antsoavy izahay mba tsy ireo re tompoko fa tena tsapanay ankehitriny fa lasa anjorom-bala ny fampianarana
eo ihany koa ny erisehatra izay atao aminay somary dira kely hoe ny lacrymogène atao tir en l'air ary tamin'ny larobia tamin'ny larobia teo mitotona tamin'ny tratran'ny mpianatra anankiray mbola naratra izy nefa tena lavitra zany elanelan'izany vao mainka moa fa hoe 15 mètre vavahady midy tsara tsy ndrika hoe vavahady midy tsara natao ny sainte ny ankizy no vizenao 15 mètre eo amin'ny tare fa farafaratsy maninona raha efa hita hoe tsy rary le mivizy mpianatra 15 mètre fa maninona raha manoto tany amin'ny tongotra ary fa de tonga de eo amin'ny andriny zay aloha fanazavana eto mitandriny filaminana manoloana izay fantaniko fara fa manapetra ihany ny fotoanantsika Stefano anahoana ny toy ny antsika mety misy fanambarana ataonareo ihany koa ny makasika ny hetsika dia fanambarako teo ihany hoe ny raza ny latsaka tao anatin'ny taninay tompoko tsy avelana ho veromaina raha tsy tonga amin'ny fangatahanay izay hitanay sy tsapanay fa rariny izahay raha toka omenanay isitraka n'ireo fangatahanay ireo izay tsy maintsy mitoy ny hetsika ataonay fa eto dia mangataka miandrahandra aminareo fitondram-panjakana mba meo rariny izahay mba jereo ny fampianarana ambony jereo ny any amin'ny polyteknika tompoka tena marary dia eo ihany koa no makasika ny resaka hoe ny mpianatra mihetsika foana zao ambarany mazava tompoko fa tsy safidinay velively tsy safidinay na nde hidina an-dalambe tsy safidinay ny andeha sanatriny zany ila ady aminareo inareo anie no ray aman-dreninay nareo ny mpiay anay dia anareo ary ny tokony fampiresaka amahana ny olana misy eo amin'ny vatsim-pianarana isaona ianao Stefano ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao anizantsika ny fotoana dia tsy misy azo antenaina intsony amin'izao fitondrana izao raha ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka amin'ny tokony hisy hoy ny antoko tiako Madagasikara androany takin'izy ireo araka izany ny herisona amin'ny fifidianana sy ny famoahana ny dito fanatanterahana izany fa ny vahoaka maneho ny safidiny tsy manaiky intsony ny anemorana ny datin'ny fifidianana izay ho be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara araky ny nambarany filoha nasionaly ny androany Testy Belair tsy ekely araka izany ny fampianamorana lava ny fifidianana eny anivon'ny kominy ary takinay ny amoahany gouvernement tao anatin'ny fotoana foy ireo dito-mpanjakana mirakitra ny daty sy ny fanatanterahana izany fifidianana izany tsy hanao sangisangy an'ity intsony isika na andakandra fa tena izy amin'izay izy ary tandremana tsara fa reo koa nefa mailo atahotra ampiemitra lavy eo ny fampianarana an'io zato fifidianana io zavatra mazava amin'ny olona rehetra tahotra zay ihany ary vao matahotra aloha miala mikasika ireo tsy fanalahan-dalàna mitranga nandritra ny fifidianana sy mabavoaka farany teo iny dia betsaka ireo fitoriana napetraka ny candidat sy ireo komity manoana azy teny amin'ny ACSS ny fitsarana ny sahana ny adely kanefa tsy misy toy ny hatramin'izao dia takinay ny andraisany fitsarana ny sahana ny adely koa fepetra aingana hitsarana sy anasazina ireo manapahefana olom-boafidy mpiasa-panjakana lehibe ny fokotany ary olotsotra izay nandika lalàna nandity ny fifidianana farany teo iny fitaka silainga ny fomba hitondrany andrajoelona sy tsy kristiaony firenena ho ny fanambarana hatrany tsy hisy fampandrosoana antenaina eo anatrehan'izany betsaka ireo fampanantenana sy tanteraka sy lainga afafy eto seroa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondro na ny tenako izao azy anie dia tsy misitraka intsony ny zo voalaza ny lalàna fa 12 isan'ny mpiandry nangarde corporatrice ny sourds izy reto rosy izy metaka fanontaniana mivantatra tamin'ny chef de gouvernement hoe zao mena anaty mbo ataonao ka ianao mena tsy raisinao le izy aza mieritreritra anao ny chef de gouvernement fa hijano eto mandrakizay tsy misy azo tenaina amin'ny fitondrana io tsy niraharaha sy manao tsinotsinona voaka malagasy isan'ny nandrasana tamin'ity fotoana teto amin'ny foibe toeran'ny antokotiko Madagasikara ity androany ny filazany marikaravalomana ny maha-kandida azy na tsy amin'ny fifidianana izay ho be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra samy nivoy izany avokoa ireo solombavambahoaka tim fa tsy mbola novalian'ny filoha nasionaly androany kosa ny momba izany
Sy any vetivety eo anaty dokam-barotra foy isika dia aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 ARTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isorana hatrany ianao manaraka hanozatsika avy hatrany ara dia 20 amby zato taona aty aoriana mbola mitady ny very Madagasikara hoy ny firaisamben'ny iray aman-dreny sy ny zanaka mampanitra ny firenena ankehitriny ny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny samihafa na tsy mifanaraka amin'ny làlam-panorenana izany na ny alalan'ny fiarahamonina manoloana izany niarany kondo ny tady vahaolana ho fanavotana ny firenena androany ireo mpisehatra maro niaraka tamin'ny firaisamben'ny iray aman-dreny sy ny zanaka teto amin'ny firenena fitinikolona ny mitatry ny antsipirina izay. Fototry ny fantrana lalina misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny maro ho ny firaisamben'ny iray aman-dreny sy ny zanaka androany potika ny firenena no ireo fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalàna ny fiarahamonina amin'ny ankabeny raha ny fanazavana fanjanahantany amin'ny endriny vaovao ny zava-misy eto amintsika mitady ny very ny malagasy 20 taona aty aoriana raha ny faneho-kevitra mijoro fanavotana ny firenena manoloana izany firaisamben'ny iray aman-dreny sy ny zanaka raha ny nambaran'izy ireo androany manome toky anareo vahoaka malagasy zahay piraitan-drazana sy nareo ray aman-dreny rehetra na eto toerana na ny velana na aiza na aiza fa ity tsy hijanona raha tsy tanteraka ny fanavotana ny Madagasikara samy manana an'izany mety fa nisy teo aloha ekenay zany zay efa betibe natao ekenay zany fa kosa ny raviravitanana ny ray aman-dreny fa ny sotoavitsika ny ray aman-dreny no lohan'ny fianakaviana dia tsy maintsy manana didy sy andraikitra ny ray aman-dreny fa isika rehetra reto hatramin'izay ny ray aman-dreny navelatsika ka ny olona 20 taona 20 taona raha omena fahefana dia iny natao ray aman-dreny hadinitsika le fomba mamalagasy atsika ka izay le tenentenena hoe iverina fomba mamalagasy atsika tsika manaja zay sotoavitsika zay dia mandeha io tsy hoe anao inona ny enina aogostra fa mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga ary ny zavatra iainan'ny firenetsika anjara ny vahoaka malagasy mieritreritra an'izany hoe raha zany tokoa ary ny zava-misy inona ny tokony ataon'ny vahoaka malagasy mampahafantatra ane zay fa inona ny ataon'ny vahoaka malagasy manaiky an'izany ve ny vahoaka malagasy ekeny piraitan-drazana ve zany ekeny mpitandro filaminana ve zany ekeny manampahay ekeny profesera ve zany ekeny rehetra ve zany miantso ireo mpisehatra rehetra na ara-politika na ara-pinoana araka izany ny vondrona zava-dehibe ny tokony anamafisana hatrany ny dinika ho an'ny Madagasikara ny hery famoretana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny izay tsy mbola nitondra vahaolana teto amin'ny firenena fisamborana nitondra inoantsika le fisamborana hatramin'izay ohatra le fanontaniana teo hoe nitondra inoantsika le résolution hatramin'izay ary nitondra inoantsika koa ny fisamborana hatramin'izay mbola anoy an'izany ve tsika ny ilaina anizy zao ny vahaolana ve ny fisamborana zay kosa tsy mieritreritra hoe hisy fisamborana na ho vahaolana le fisamborana tsy mitondra vahaolana zany fisamborana zany fa tsika mitady vahaolana hoe ina ny vahaolana hoentsika manavitra n'le firenena za tsy nanilika na iza rehefa malagasy na mpitondra fanjakana izy na mpitandro filaminana izy na dinosaure izy na nefinosaure izy na witinosaure izy na tsy haiko na firinosaure koa fa ny rehetra tsy sakanana amin'ny fahatongavany eto
malalaka ny faneho-kevitra na iza na iza. Araka izany no tanterahina androany tetsy isoraka ny fivoriam-be ny arahana tamin'ireo mpiantsehatra maro teto amin'ny firenena. Isan'ny nitondra ny hevina nandritra izany ireo firaisamom-pirenena, ray aman-dreny ara-drazana sy foko malagasy izay nisy ny solotena isamparitra, ireo mpanao politika sy vondrona samihafa. Tanjona amin'ity hetsika ity raha ny fanazavana ny fitadiavana vahaolana ho fanavotana ny firenena izay tafalatsaka anaty fahantrana ankehitriny. Indray mbava amin'ny pejy ny toe-karenina dia vokatra isan'ny manandanja eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny tongolo. Tokony hojerena manokana araka izany ny ahafahana manasokajy ity vokatra ity ho isan'ireo produit de valeur eto Madagasikara. Manodidina ny 2,000 taona isan-taona ny tongolo ahondrany Madagasikara amin'izao fotoana. Ny fanatsarana amin'ny fanondranana izany izay ho tombontsoa ny toe-karena malagasy. Kely ny lanjan'ny fanondranana tongolo eo amin'ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana. Zara raha misy 2,000 taona isan-taona ny tongolo ahondrany Madagasikara, ny ao Afrika Atsimo sy La Réunion no isan'ny mandray ny tongolo eto an-toerana raha ny fanady ediny. Manandanja eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ity vokatra ity. Anton'izany ny fisitahany Egypte sy Inde teo amin'ny tsena ka nahatonga ny filana betsaka ho an'ireo firenena Europeanina. Ilaina ampidirina anatin'ny produit de valeur araka izany tongolo eto an-toerana ho fanomezan-danja izany amin'ny ara-toe-karena raha ny fanazavana. Hatramin'izay zany Madagasikara manodina tongolo fa tsisy kely zany mipoala izy eo amin'ny ataontsika hoe raha oharina amin'ny entana rehetrarehetra naondratsika hatramin'izay. Na izany zany ara rehefa kely ny entana naondratsika fa ny vidiny tamin'izany ataontsika mbola ratsy koa zany ny vidiny tamin'izany. Tsy dia mifanatsana be tamin'ny vidiny vidividanantsika anazy teto an-toerana. Hatramin'izay zao tsika manondrana eo amin'ny 1000-2000 tonnes eo. Tamin'ity tsika mety nampiakatra 3000-4000 fa tsara ny vidiny saingy araka le teneniko hoe kely zany poids hoentintsika eo amin'ny chaîne internationale zany raha oharina amin'ny ataon'ny Inde, Egypte, Afrika, Amerika moa zany Amerika rehetrarehetra iny kely. Miteny anao teo hoe iza no firenena mpandray nentantsika dia mazava ho azy ary firenena Europeanina reo zany tena mitady tongolo reo tokony isy zany ataontsika hoe tantsorika atao ministera, ataontsika hoe promotion mihitsy ara ny raha zay malaza anazy fanentanana ny olona amboly an'le tongolo d'une manière na dia ataoko hoe traditionnel raha satria traditionnel iny tena miapporter valeur ajoutée BDP surtout rehefa hoe tongolo ina moa zany production traditionnelle zany no entina eo amin'ny tsena resam-pirenena. Isana ahitana fiakarana ny vidiny iray kilao amin'ny tongolo io teto Madagasikara raha tamin'ity taona ity izay efa nananika ny 7,000 ariary raha ny fanazavana. Naleon'ireo mpamboly sy mpandraraha lehibe ny roso tamin'ny fanondranana any ivelany ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay tonga hatrany amin'ny 10,000 ariary ny iray kilao. Tsy ampy amin'ny filana anatiny araka io ny vokatra teto an-toerana na tonga ny fiakarana ny vidiny tongolo. Tsy ampy zany ny ataontsika hoe toloky ny offre-na tongolo teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia niezaka mitady entana tany amin'ireo firenena rehetrarehetra izay mety hoe manana zany zareo Europeanina surtout. Antony anankiray zany hoe aleon'ny olona zany nanondrana ny entany toy izay varotra ny entana eto an-toerana dia ny impact an'izay ho an'ny firenena ho antsika eto Madagasikara moa zany dia hoe tsy ny ina moa zany ny consommation antsika zany ho an'ny marché local zany hatramin'izay eo amin'ny ataontsika hoe 5000 tonnes eo zany no ilayntsika eto Madagasikara dia nefany rehefa nidina ny production dia eo amin'ny 4000-5000 eo sisany fa BDP ny naondrantsika dikan'izay zany tena izay offre kely teo zany sisany nahafahana satisfaire le marché local dikan'izay normal raha niakatra be le vidiny. Anisan'ny miapporter dia ataontsika hoe raha mpitombo zany ny entana ahondrantsika dia sura fa mety ampiakatra ny valeurna exportation antsika amin'ny ankapobeny ny fisi. Araka izany ilaina ny fanamafisana ny teknika ahafahana mampitombo ny vokatra tongolo amaly ny filana anatiny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'ny ilaina jerena amin'izany ny zezika, ny toitany ary ny masombolo ho an'ireo mpamboly. Ankoatra ny eto afovoantany isan'ny faritra mpamokatra tongolo ny Ane Sofia ity akora ity izay mijanona ho fihinana fotsiny ihany tsy mbola nisy nanao fikarohana amin'ny fanodinana azy sy azahoana vokatra hafa tahaka ny any ampitan-dranomasina.
Vaovao ny Toamasina dia ahina ifarany amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny fiampitoana farany ahafahan'ny sambo Merci Chips mijanona eto Madagasikara raha tsy misy ny faneken'ny fanjakana malagasy ny protocole d'accord vaovao ahafahan'ny sambo manohy ny fampisitrahana ny fandidina maimaimpona ho an'ny malagasy. Tranga izay ahina ho misy fiantraikany amin'ny laza ratsy ho an'ny Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Erinora Zafimanana Kolo Toamasina. Mandeha ny resaka fa mety andao tanteraka ny Madagasikara afaka volana vitsy ny sambo hôpital Merci Chips vokatry ny fahataperan'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy ny Merci Chips. Raha ny fanadihadiana lalina nataon'ny mpanao gazety Mikaelis Ndiamahazo dia mbola ilay fifanaraha-piara-miasa tamin'ny taona 2012 izay manan-kery mandritra ny 10 taona no mbola ahafahan'ny sambo Merci Chips miantsona sy manao ny asa fitsaboana maimaimpona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Raha ny vaovao zay eo am-pelatana raha vao hiala tagny zany le Merci Chips ho aty amin'ny Tamatavy le sambo Merci Chips dia efa nisy zany an'le fangatahana an'le protocole d'accord général signé tonga ny Merci Chips 1er février 2024 fa jusqu'à amin'ny andro volagnatsika iny ihany ity tsy mbola azo tsy mbola tonga am-pelatanan'ny Merci Chips ilay protocole d'accord général signé zay afahany mijanona eto Madagasikara afahany manohy ireo asa fitsaboana maimaimpona zay ataony. Efa nisy io protocole d'accord général io nisoniavin'ny premier ministre Koulrozy ny 5 septembre 2014 tamin'izany fotoana zany. Zany hoe tapitra ny 10 septembre 2024 ilay protocole d'accord général zay nisoniavina tamin'ny taona 2014 makasika an'ilay Merci Chips. Mandeha mihitsy moa ny resaka anatin'ilay fianakaviam-ben'ny Merci Chips fa raha tsy voaray anjareo amin'ny talata 9 aogositra ilay taratasy dia mety angoronentana zareo. Ankoatra ny fahaverezana tombontsoa maro any vahoaka malagasy ho raha tsy ho anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena ny ilazan'ny Madagasikara raha sanatrika tsy vitan'ny fanjakana malagasy ny mankatoy io fifanaraha-piara-miasa vaovao io. Olana nasional le izy satria azadina eo amin'ny 900 eo ny olona tsabon'ny Merci Chips maimaimpona tamin'ity saison 2024 ity. Dia anao akory le olona reo zay avy faritra maro eto Madagasikara tsy olona avy Tamatavy ihany anao akory zany le olona reo raha sanatria tsy voarain'ny Merci Chips le taratasy afahany mijanona sy afahany manohy ny asa fitsaboana. Ny fitondram-panjakana ny fanjakana fohy be any manko no afaka manao sinian'le izy. Misy malagasy miasa nalain'ny Merci Chips miasa ao anatin'ny sambo eo amin'ny 300 eo amin'ny 300 zareo. Dia dikan'izay zany raha vao sanatria mandeha Merci Chips dia akory efa misy olona ho very asa zany eto hoe gasy very asa 300. Raha tsy ivona mbola andrivon'ireo malagasy voafantina tokony mbola isitraka ny fandidiana sy fikarakarana ara-pahasalamana maimaimpona avy amin'ny Merci Chips amin'izao fatongavana eto Madagasikara izao ka andrasany maro ny famoam-baovao ofisialy makasika ity raharaha ity na avy eo anivon'ny Merci Chips izany na avy amin'ny fanjakana malagasy indrindra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Fasatra ny fitezana zazakamboty amin'izao fotoana indrindra manoloana izao fiakara ny vidim-piainana izao ho ny tompony andraikitra eo anivo ny tompo fitezana zazakamboty iray tetsy Ambotromby Avana antony ilana ny tohana sy ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana indrindra ny fanjakana anamaevanana ny fahasahiranana sy hiatrehana ny fitezana ireo zazakamboty tsy misy mpiay manerana ny nosy ireo. Manodidina ny 50 eo amin'izao fotoana ireo zazakamboty nisy nanary na izany narina noho ny fadin-drazana na narina tsotro izao noho ny antony maro samihafa na maty na maty reny na ihany koa maty ray sy reny tezana etsy amin'ny tompo fitezana zazakamboty iray etsy Ambotromby Avana. Amin'ny ankapobeny manana sarotra ny fitezana ireo zazakamboty ireo amin'izao fotoana tsy vita ny fanomezana fitiavana fotsiny ihany fa ilaina vola sy ny maro hafa ihany koa kanefa ny vidim-piainana tsy mitsahatra misonitra. Ny fiainana koa mety sarotra ny ankizy ny betsaka dia ny antso mihitsy izay hoe somba misy afaka manampy anay. Zava-dehibe tokoa ny fanampiana satria tsy ho vitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ho anahy manokana zao dia hoe tena le hoe manampy tamby, mikolokolo, manome fitiavana ohatr'izany tena vitako be dia be. Fa hoe resaka vola sy ohatr'izany kely ny vitako.
tsy mahavita firy moa zany teny miantso zany amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jereo zahay a fa tena manatrika zavatra isan-karazany zao hiditra amin'ny mpianatra 44 ny ankizinay ny hianatra tena na ny fitaovana na ny droit ny anay aloha zany aloha mianatra amin'ny fanjakana daholo saingy le indray mandeha amin'le voalohany iny a tena hienjana be le izy. Ny akamaroan'ireo tompo fitaizana zazakam-boty raha teo izay saika tsy misy manampy na eo amin'ny lafiny ara-bola izany na eo amin'ny lafiny fampitovana. Antony nitondrany ny vondrona aksiony anjara birikiny amin'ny fampitovana ity tompo fitaizana zazakam-boty iray etsy Ambotrombiavana ity. Ny ataonay eto amin'ny fondation action zany a dia mitsidika ny orphelinat zay tena mbola be tsy be mpanampy ho fampirisihana ny olona ihany koa hanampy hitondra ny anjara birikiny. Dia mitety orphelinat karazany zay a dia mitondra an'izay fanampiana zay dia mampirisika ny tsirairay koa mba hanampy ny orphelinat sy ny zazasahirana eto Madagasikara. Nanolotra fitaovana ilaina amin'ny andavanandro tahaka ny botofotsy, menaka sy ny maro hafa ho an'ny centre Mamtina izay tompo fitaizana zazakam-boty iray etsy Ambotrombiavana androany ny vondrona action izay tarihin'ny fondation sy ny famille Rigi tanjona amin'izany ny ahafahana manampy ireo tompo fitaizana zazakam-boty. Tsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao isorana feno ianao n'aiza n'aiza misy anao nanjohitra amin'ny farany mamehy fotoana anao amin'ny ora mahazatra ny tenako sy ny ekipan'ny fampahalalam-baovao amin'ny ragnam-pitso mametraka ny mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.